Hidrany Tenin'Andriamanitra atsika efa nivavaka za teo amen. Efa nivavaka atsika teo de hiditra amin'ny Tenin'Andriamanitra atsika atao amin'ny Jaona Jaona toko fahenina andiny fa 7:70 ka hatramin'ny fa 1:70. Somary lavalava fa mino fa ny fanemy masina no iteny amintsika araka ny fitarihany. Haleluya. Saorana ny tompo satria tsika saorantsika ny tompo satria izy nanome fotoana nanome fahafana tamin'ity androandroany ity satria misy fotoana tsy mandeha internet. Amen. Saorana Jesosy. Misy fotoana tapatapaka de saorana Jesosy fa nisy fotoana tandroany. Haleluya. De hiditra amin'ny Tenin'Andriamanitra atsika Jaona toko fahenina andiny fa 7:70 vakiko ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Zay ka nitoriko omaly izy ty fa tapatapaka be ny sy problème maly de tsy tafatondra ny teny aho amin'ny anaran'i Jesosy. Lazaiko aminareo marina de marina tokoa izay mino no manana ny fiainana mandrakizay. Izao no mofinaina ny razanareo ny hinana ny mana tany anefitra nefa maty ihany. Eto zany Jesosy mihitsy miteny tamin'ny vahoaka, tamin'ny mpianatra. Aleluya. Fatatsika Jesosy izy rehefa miteny de na izy miteny fanoharana na izy miteny tonga de directa, fa matetika Jesosy rehefa miteny de manisy fanoharana nomeny. De eto Jesosy zany de fanoharana no lazainy teto de maro ny tsy nahazo ny teny zay nolazainy. Hoy Jesosy eto hoe lazaiko aminareo marina de marina tokoa izy izay mino no manana ny fiainana mandrakizay. Izany hoe raha tsika mino zany de manana le fiainana mandrakizay. Rehefa ianao mino an Jesosy Kristy tompo, nanaiky an Jesosy tompo sy mpamonjy amin'ny fiainanao dia izay le hoe manana ny fiainana mandrakizay. Misy indraindray tsy hain'olona manavaka an'le hoe mino. Ianao ve mino an Jesosy? Ianao ve mino an Jesosy tompo sy mpamonjy amin'ny fiainanao? Eny mino aho. De ianao zany mino an Jesosy, matoa ianao mino an Jesosy dikan'izay manaraka ny lalan'i Jesosy, dikan'izay ianao mino an Jesosy tanteraka ianao fa izy no mpamonjy, izy no mpanafaka,
izy nanolotra ny tenany teo amin'ny hazo fijaliana, nitondra ny hazo fijaliana zao tontolo zao, nitondra ny fahotany zao tontolo zao, de inoanao zay zavatra zay. Mino anao fa Jesosy manafaka, mino anao fa Jesosy ny masina. Maro zany le hoe mino. Alleluia. De hoe raha ianao zany mino de manana ny fiainana mandrakizay. Ny teny ty Tenin'Andriamanitra ty mifandray amin'ny Jaona 7:12 satria raha nivavaka de nomeny tompony hoe Jaona 7:12 izy. Amen. Fa toy izao izy nitiavan'Andriamanitra izao tontolo zao, nomeny ny zanan'ilay tokana mba tsy ho very zay rehetra mino azy. Amen. Jerentsika Jaona 7:12. Fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra izao tontolo zao, nomeny ny zanan'ilay tokana. Noho ny fitiavan'Andriamanitra aisoanao, satria tsika no zao tontolo izao, isika ny olombelona no vonjena, dia nomeny ny zanan'ilay tokana, de nomeny Jesosy zany mba tsy ho very izay rehetra mino azy. Izay mino an Jesosy mba tsy ho very fa hanana ny fiainana mandrakizay. Mifanaraka amin'ny tenin'Andriamanitra ato amin'ny Jaona 4:17. Alleluia. Mba tsy ho very hoy izy. Ato amin'ny 7 Jaona 4:17 izy miteny mba tsy ho very. Fa ato izy amin'ny Jaona 4:17 miteny marina tokoa amintsika zany izy hoe izay mino mianana ny fiainana mandrakizay. Ka mba tsy ho very io zany io tsy hita ato, de dikan'izay zany mba tsy ho very tsika zay mino an Jesosy. Inona ary ny tsy havery atsika? De tsika mandeha amin'ny fahamarinana, tsika mandeha amin'ny fatahorana an'Andriamanitra. Izay ny tsy havery anao, izay ny tsy havery anao, izay ny antony nanoloran'Andriamanitra ny Jesosy Kristy tompo teo amin'ny hazo fijaliana. Izay le hoe andro ny fahasoavana, ny nanoloran'ny zanany hanavitra isoanao mba tsy ho very any amin'ny helo, fa mba hidirantsika amin'ny fiainana mandrakizay. De ilay Jesosy ny lalana, fahamarinana, fiainana. Halleluia. Jesosy lalana andehanantsika Jesosy, zany hoe mandehantsika zany mitondra ny hazo fijaliana tahaka ny nandehanan Jesosy nitondra ny hazo fijaliana. De fahamarinana eo ampovoany. Le fahamarinana de manao ny marina, satria Jesosy ilay marina. De tsika koa mandeha amin'ilay fahamarinana, de zay tsika vao afaka miditra ny fiainana mandrakizay, mahazo le fiainana mandrakizay. Halleluia. Izay mahalalana an Jesosy, izay mahavavahady an Jesosy. Tsika tsy afaka handeha fotsiny amin'izao raha tsy manaiky an Jesosy an tompo sy mpamonjy amin'ny fiainantsika, eo amin'ny fiainantsika. Tsy afaka tsika teny hoe zao mivavaka. Le mivavaka ny olona rehetra mivavaka. Ny mpamosavy mivavaka. Ny satanista, franc-maçonnerie zao mivavaka. Ka le mivavaka tsy hoe kristianina ny mivavaka, hoe fonosanao miteny anankiray fotsiny hoe zany hoe mivavaka. Tsy zay le izy, fa le mivavaka reo rehetra miadore mivavaka amin'ny Lucifera. De maro ihany koa ny kristianina makany am-piangonana mivavaka. Fa tsy zay no garantie idirana amin'ny lanitra hoe za mivavaka. Fa ahoana ho izy eto? Mino izy zay rehetra mino, zay mino no manana fiainana mandrakizay. Mila mino aloha anao voalohany indrindra. Tandroany antady an'le hoe condition idirana amin'ny lanitra iny. Voalohany indrindra tsy tadidiko loatra fa izay tadidiko tononoko eto. Voalohany azoanao miditra ny lanitra misy 12 condition 12 idirana amin'ny lanitra. Zalany hoe iny zany tena hoe hita aminao reo zavatra reo hoe nataonao. De ny ambokambon'izay manaraka iny ny sasany. Amen. Alleluia. Ny voalohany indrindra de enao nanaiky an Jesosy tompo sy mpamonjy amin'ny fiainanao, zay le mino. Zay ny voalohany nanontanian Jesosy, mihira aloha le olona eo amin'ny vavahadin'ny lanitra, de notanian Jesosy hoe enao ve nanaiky an Jesosy tompo sy mpamonjy amin'ny fiainanao? Enao malala ho izy le lehilahy, enao malala tompo, enao malala Jesosy. Halleluia. Enao ve natao batisa tamin'ny rano faharoa zay? Enao malala izy Jesosy. Fahatelo,
ananaiky ny Jesosy sy mpamonjam-fenanao. Ianao ve izy natao batisa tamin'ny rano, tena le fahatelo ny Jesosy. De zay zany le hoe tiako atongavana zay le hoe mino voalohany indrindra ianao alohan'ny tanian'i Jesosy voalohany ianao ve nanaiky Romanina 9:7 maro manko miteny hoe za mivavaka fa tsy hoe le mivavaka no hoe idirana amin'ny lanitra fa ianao nanaiky an Jesosy ho tompo sy mpamonjy amin'ny fiainanao. De fahatelo izy natao batisa tamin'ny rano be ve ianao de nandeha araka ny fanahy. Rehefa ianao natao batisa tamin'ny rano, le batisa ny rano mandevona ny fahotanao, mandevona ny fahotanao any amin'ny atin'ny rano, sahalan'ny hoe alevina le fanao tahaka an Jesosy zay nalevina de nitsangana velona indray. Ianao amizay koa nalevina de nitsangana ianao velona indray. Amen. Nalevina ny fahotanao de nitsangana olom-baovao amin'ny Jesosy amizay anao manomboka eo amizay le fandehanana araka ny fanahy masina, le fandehanana araka ny fanahy, vokatry ny fanahy ao amin'ny Galatiana 5:5. Mila mandeha araka ny kristianina. Amen. Ny vokatry ny fanahy masina, mandeha araka ny fanahy, tsy miaina amin'ny fahotana, mitandrina ny lalanao, eo amizay manomboka le azo fijaliana ho entinao. Halleluja. Izay le hoe mino manaiky an Jesosy ho tompo sy mpamonjy amin'ny fiainanao, zay vao anananao ahafahanao miditra ny lanitra. Fa tsy hoe mivavaka makany am-piangonana nefa tsy mitondra ny azo fijaliana, tsy hoe natao batisa aho nefa ianao tsy mandeha araka ny fanahy masina. Misy natao batisa amin'ny rano nefa tsy mandeha araka ny fanahy fa mandeha araka ny nofo. Halleluja. Be dia be le araka ny nofo fa sasany ihany meny tena tsobotsobote vao tena daholo manko le Galatiana 5:5 de 7:20. Zay zany le hoe tenin' Jesosy eto. Mila mino an Jesosy alotsika voalohany indrindra. Misy olona be dia be mivavaka fa mbola tsy fantany ny herin'i Jesosy, mbola tsy fantany mihitsy hoe Jesosy manafaka, Jesosy manasitrana, Jesosy mahifagagana, Jesosy Jesosy mpanafaka, Jesosy mpamonjy, Jesosy raha ao anatin'ny olana ianao izy manokatra problème maro. Mbola tsy mahafantatra an'izay raha zay fa mbola miazakazaka any amin'ny olona, ka tsy manantona an Jesosy fa olona anao tonina. De zay le mandeha araka ny Jaona 3:3 ihany koa le Nicodemus. Tasy mbola izy ihany le Jaona 4 sy 3 mifandraindray ihany. Jaona 3:3 andininy 5 enaran'i Jesosy. Jesosy namaly hoe lazaiko aminao marina de marina tokoa, raha misy olona tsy ateraky ny rano sy ny fanahy de tsy mahazo miditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra izy. Mazava ny tenin'i Jesosy hoe raha misy olona ho izy lazaiko aminao marina zay tena marina. Jesosy mihitsy ny teny eto hoe marina sady marina, tsy olombelona fa Jesosy mihitsy ny teny eto. Alleluja. Raha misy olona tsy ateraky ny rano izy sy ny fanahy tsy miditra ny fanjakan'ny lanitra. Le rano ateraky ny rano ao ihany le rano batisa, iny rano fibebahana hoe ajobokonao ao le fahotanao, lasany iny daholo de olom-baovaonao. Amen. De ateraky ny rano de le fandehananao araka ny tenin'Andriamanitra. Le rano de tenin'Andriamanitra, rano le manadio anao, le tenin'Andriamanitra manadio anao zafady, rano ihany koa manadio de iny manasa anao. Raha tsy ateraky nio, raha tsy ateraka antsika manaraka ny tenin'Andriamanitra ty tsy afaka hiditra ny lanitra. Raha tsy manaraka an'ity tsika tsy afaka hiditra ny lanitra. Amen. De izy zay raha tsy ateraky ny rano sy ny fanahy de rehefa ianao amizay sasain'le tenin'Andriamanitra, dioviny tenin'Andriamanitra, hoe tenin'Andriamanitra miteny hoe mila miala amin'ny fijangajangana, de miala amizay ianao, nidiovin'le rano, nidiovin'ny tenin'Andriamanitra ianao teo, miala am'le fijangajangana. De misy koa ny tenin'Andriamanitra milaza hoe aza mitsiriritra, de avy eo ianao niala amizay koa, nidiovin'le rano koa ianao, nidiovin'ny tenin'Andriamanitra koa ianao eo, niala amizay koa, nadio koa ianao teo. Alleluja. Izay le hoe raha tsy ateraky ny rano tsika, raha tsy ateraky ny tenin'Andriamanitra ty raha tsika, tsy adio tsika. Amen. De rehefa avy amizay izy miteny hoe ny fanahy
raha tsy ateraky ny rano sy fanahy. De rehefa eo anao diovon'le tenin'Andriamanitra, le fanahy masina am'izay mitarika anao am'izay. Satria ny fanahy masina miaraka amin'ny tenin'Andriamanitra, miaraka reo, miaraka tsy afaka misaraka ny fanahy masina ny tenin'Andriamanitra, ny rahan'i Jesosy ina koa ty zay miaraka reo, tsy afaka misaraka. Alleluia, amen. Fa tsisy zany hoe enao tsy manaraka ny tenin'Andriamanitra de hoe ao ny fanahy masina. Non, tsy possible zany, tsy possible. Satria tenin'Andriamanitra de Jesosy ihany. Jesosy tsy afaka miala n'ity tenin'Andriamanitra ty izy, tsy afaka miala amin'io. Tsika ny miala matetiky ny tenin'Andriamanitra de manota atsika am'izay. Amen. Fa tsika raha miaina an'io tenin'Andriamanitra io de zay le fanahy masina midina, mitarika atsika am'izay. Satria hitantsika manaraka ny teniny, manaraka ny Jesosy. Amen. Toizako Jesosy salava. Zay vao mahazo miditra ny fiainana mandrakizay. Ny fahavalon'ny fapolo, izao no mofinaina. Jesosy ny mofinaina. Fatatsika fa le mofinaina tenenety de izy vatatena ny tenenety. Ohatra zany nataon Jesosy eto fa milaza ny tenany izy eto. Ato amin'ity Jaona ty milaza ny tenany Jesosy. Amen. Mofo zany azo hanina. Mofo zany fatatsika azotsika hanina. De Jesosy le mofo teneniny eo, aina. Mofo plus aina. Mihinana an'le mofo ianao sady mamelombelona ny ainao ndray zany, mampisy aina vaovao ainao. De izy le tenenin'io Jesosy. Amen. Oharina am'le hanina, le mofo hanitsika. Izao izy no mofinaina. De toizako, ny razanareo ny hinana, ny mana tany anefitra, nefa maty ihany. Ny razanareo, razantsika iza? Abrahama, Isaka, Jakoba. Reo ny razambentsika reo. Ny razanareo ny hinana, ny mana tany anefitra. De ny hinana an'le mana le nalatsak'Andriamanitra izy reo. Amen. Fa hitatsika Jesosy ny teny eto fa resaka esprit tenenin Jesosy eto, fanahy. Resaka ara-panahy izy eto Jesosy rehefa zay ny teneniny amin'ny Jaona toko faha-efatra avakeo, Andriamanitra de fanahy. Zay mahatonga Jesosy rehefa miteny fanoharana satria izy fanahy. Izy tsy tonga de direct miteny zany, tsy tahaka antsika amin'izao tontolo zao. Tsika amin'izao tontolo zao tonga de le zavatra tonga de arabaky teny be zany tonga de eo. Arabaky teny tiako tenena zany. Amen. De nefa Jesosy nenazy an'Andriamanitra, zavatra ny lanitra de ara-panahy. Alleluia. Zay mahatonga Jesosy miteny hoe tsy tahaka ny fanomeny zao tontolo zao ny zavatra omeny antsika, satria tsy mitovy mihitsy zao tontolo zao sy ny amin'ny fanjakan'ny lanitra. Samihafa reo, samihafa. Zay mila fantatsika foana hoe misy tontolo anankiroa foana. Ao ny tontolon'ny ara-panahy, ao ny tontolon'ny ara-nofo. Amen. De ny razanareo ny hinana, ny mana tany anefitra, nefa maty ihany. Na ny hinana an'le mana izy de maty. Maty ihany reo. Amen. Satria le mana zany sahalan'ny hoe sakafo, io sakafo hanitsika io, mihinana atsika. Fa hitatsika zao tsika mihinana atsika afaka 5 minutes tsika fa te hihinana. Mihinana atsika afaka 30 minutes efa mosare fa te hihinana. Izay le hoe zavatra hoe mora lo, mora simba, tsy mitondra aina. Fa hitanao na mihinana reo mavesatra. Fa mihinana angenao ty tenin'Andriamanitra ty 3 andro tsy misakafo. Fa maivana ianao sady velona ny fanahinao. Halleluia. Amen. Zay le mahasakafo, mamofinaina an Jesosy. Le mofinaina teneniny le Jesosy teneniny de ty tenin'Andriamanitra ty teneniny io mofinaina io. Alleluia. Satria izy tsy ny mofo ihany izy ny veloman'olona, fa ny tenin'Andriamanitra, ny teny rehetra aloha ny vavan'Andriamanitra. Midika zay fa fiainana sakafo. Misy ny tsy mihinana 7 andro nefa velona ihany, misy tsy mihinana 40 jours velona ihany. Dika zay fiainana ty tenin'Andriamanitra ty, sady mivavaka ianao no mamaky ny tenin'Andriamanitra ty, velona ihany ianao. Amen.
fiainana le tenin'Andriamanitra sakafo aina ho anao, mamelombelona anao. Amen. Izany hoe le nofo maty. Ohatra tsika mihina sakafo zao de ireny ange mamono ny fanahintsika. Eritrereto zao 3 andro tsy misakafo Estera, zao 3 andro tsy misakafo le fadikan'ny Estera. Fa avy eo izy ny zavatra nitranga rehefa avy eo le satria ny jiosy ny anjehina, de Andriamanitra nihaino le vavaka an'izy ireo. Amen. De namaly vavaka an'izy ireo. Alleluia. Ny tiako hatongavana zany am'izay hoe resaka fifadikana zay hoe rehefa ianao misakafo arakaraky ny sakafoananao, mamono ny fanahintsika le sakafo. Mamono ny fanahintsika le sakafo. Alleluia. Maty le fanahinao anatinao. Raha vao be ny sakafoantsika de maty. Raha mihinana ianao 3 fois par semaine, za taloha mihinana 3 fois par semaine, exemple raiso zany fa tsy hoe mirehareha-panetretena. De rehefa tia orina zatra le mifadiana 1 fois par jour na 2 fois, mihinana kely maraina ohatra ka miasa, misy 1 fois par jour. Zatra am'izay le fanahy, zatra le vatako, de mahatsapa zany hoe le fanahiko no ambony, de le nofo mihetry. Satria tsika raha vao mihinana be de le nofo no manjaka fa le fanahy maty. Astika le zavatra ara-panahy. De Daniel am'izay, hitanao tantaran'i Daniel nahoana? Daniel nandà le sakafo avy amin'ny mpanjaka, le misy hena omena avy amin'ny sampy, le hena hanitsika renany mamono. Tsy midika tsy hinanika hena tsika, tsy zay, fa tiako tenenina zany hoe mamono le fanahintsika le izy. Le fanahintsika olentsika hisakafo ny tenin'Andriamanitra, mihinana an'ireny de miamaty le fanahinao. Amen. Raha vao anao mihinana be zany, raha sotra nge mihinana be ianao de matory be torimaso. Mihinana be ianao, vatanao mitombo, zay le nofo mitombo miangeza anao. Manahaka olona manao sport reny, miamiena. Tahaka zay koa tsika. Ny sportsika de io fifadikanina io mampihena atsika. Alleluia. Io mampihety atsika. Rehefa zatra io vatantsika io, automatique io, tsy te hihinana intsony ianao ary tsy te hihinana manahaka ny taloha intsony. Alleluia. Rehefa zarinao ny vatanao. Amen. Mila mizatra zany ianao dianjao, mizatra dianjao. Na hoavy aza, hoavy ny mosary, hoavy ny tsy fisiana sakafo, efa zatra ianao am'izay fotoana zay. Amen. Ary mampitombo ny fanahinao. Fa rehefa anao mihinana be de lasa hitanao mavesatra ny vatanao, mahatory lava ny ataonao. Amen. Manohitra le fanahy le zavatra ara-nofo. Zavatra ara-nofo koa nge le sakafo, nofo be mihitsy io. De Daniel tsy nihinana an'le sakafo, hitondrako an'izy rehefa tsy nihinana sakafo Daniel, inona ny zavatra nitranga, inona ny zavatra nohaniny? Voankazo sy voamaina. Reny le zavatra maivana. Reny zany hoe maivana ianao mihinana an'ireny. Amen. De velombelona ny fanahinao. Inona ny zavatra nahazo révélation izy na nomeny tompo fanomezam-pahasoavana izy, nahalala nofy. Amen. Raha nanofy le mpanjaka de izy nahalala le dikan'ny nofy. Hitantsika am'izay hoe angalantsika hoe zavatra ara-panahy zany tiako hatongavana. Mamelona le ara-panahintsika raha vao tsy misakafo be tsika le fifadikana io manombo ny nofotsika. Fifadikana manombo ny nofo. Amen. Mahatonga anao azoto rehefa anao manomboka tia mifadiana. Amen. Tsapanao hoe mihena ny ohatra anao misy zavatra délivrer Jesosy zany, misy zavatra esoriny arakaraka le fifadikana ataonao. Io tsy hitanao maso ity izy fa tsapanao fotsiny nisy zavatra hoe niala, nisy zavatra niova. Amen. Zay le zavatra ara-panahy zany. Alleluia. De hitantsika Daniel fa namatatra ny nofon'ny mpanjaka izy satria tsy nanaiky izy nanao sacrifice ihany koa nataon'ny Daniel. De toizako mendiny fa 50, ity no mofo zay midina avy any an-danitra mba tsy ho faty zay mihinana azy. De Jesosy no teneniny eto
ity izy ny mofo maninona Jesosy tsy niteny hoe izy no Jesosy na Andriamanitra izay midina avy any an-danitra fa ny finosiny miara-panahy le izy. Ity izy no mofo. De ny olona tsy mahalala ny olona ny vahoaka teo ny haino azy tena hoe sasany tezitra, sasany nanometsiny satria ndraso hitantsika rehefa manaraka eo ndraso izao izy ity no mofo izay midina avy any an-danitra mba tsy ho faty izay mihinana azy. Izao no mofo velona izay midina avy tany an-danitra. Raha misy mihinana ity mofo ity de ho velona mandrakizay izy, ary ny mofo izay omeko dia ny nofoko ho fiainana izao tontolo izao. Averiko indray. Ity izy ny mofo izay midina avy any an-danitra, de Jesosy zany tenenao izy ilay mofo midina avy any an-danitra. Ary raha misy izy mihinana azy, raha misy izy mihinana ity mba tsy ho faty izay mihinana azy. De Jesosy zany le mofo avy any an-danitra ka izay rehetra mihinana azy de tsy ho faty. Ito tsy resaka faty ara-nofo tenen'i Jesosy fa ho faty ara-panahy. Jesosy le midina avy any an-danitra de izy le sakafo hoantsika. De tamin'io fotoana io nefa ny fariseo, ny sadoseo, ny diosy tena hoe tampona ny masom-panahy. Tsika ne sambatra ankehitriny, sambatra antsika ankehitriny fa ny fanahy masina manazava antsika ny teny. Fa tamin'ny andro ny taloha ne tsy azony zareo le izy satria ny fanahy masina mbola tsy tonga satria Jesosy tonga nofo. De tsy azon'izy ireo fa ny mpianatra no natokana nampahalalana an'le izy. Amen. Fa reo itsika ihany koa no mpianatra ankehitriny. Io ne le fanahy Jesosy ihany. Jesosy ihany le fanahy. De zay rehetra nandray an Jesosy tamin'io andro, tamin'ny nahatongavan Jesosy tonga nofo, de malala le zava-miafina. Tahaka an'izay koa tsika ankehitriny. Maro ihany koa no mahalala Jesosy fa tsy mahalala le zava-miafina, tsy mahafantatra le zavatra ara-panahy. Fantany Jesosy fa le zavatra ara-panahy tsy fantany. Halleluja. Fantany ny anaran'i Jesosy fa ny zavatra hoe ahoana ny lalana miaraka amin'ny Jesosy, ahoana ny atao miaraka amin'ny Jesosy, inona ny fandraisana atao amin'ny Jesosy, inona ny zavatra tiany Jesosy, inona izay zany zay zavatra zay tsy hainy. Amen. Fa ny mpianatra nampahalalany Jesosy ny zava-miafa, reo le nofidina reo. Na Jesosy Andriamanitra tany an-danitra de efa fantatra, efa voasoratra daholo hoe reto no mpianatra handimby anaraka azy, de le mpianatra 12. Amen. Tsy hoe teo Jesosy vao hoe fa io efa voasoratra tao an-danitra, efa fantatra reto no. Amen. No tonga, alleluia, anao ny asan'ny tompo, efa voafidy hatramintsika io, efa voafidy hatrany kibon'ny renitsika. Amen. Zay natonga ny teny Andriamanitra ny teny tamin'i Jeremia hoe ianao izy no fidiko, efa voafidy hatrany kibon'ny renao, efa no hamasiniko avy any ianao. Nisy fotoana nanontany an'izay zavatra zay ny tompo fa nanontany an Jesosy zany hoe inona Jesosy ny tena ilaivanao, inona ny sitraponao amiko. De tamin'izay nahatsapa hoe nisy rivotra niditra an'le trano. Amen. De le rivotra teneriko tsoka malefaka, de misy feo malefaka ihany koa miteny hoe Jeremia ho izy toko andraso vakiko le Jeremia. Ny menena le Jeremia toko voalohany, 14, 17 ngam izy 5. De le nilazaiko teo hoe ianao izy efa no hamasiniko avy any kibon'ny renao. Ka zay zany tiako atongavana, afaka mamakitsika ny an-trano any. Tiako atongavana hoe itsika io efa voafidy reo mpianatra reo, efa voafidy hatrany am-boalohany, tsy hoe tamin'ny andron'i Jesosy vao nifidina. Amen. Tahaka an'izay ihany koa Samsona le anjely niseho tamin'ny reniny. Raha tany tsara eny sa taiza reniny amin'iny de niseho amin'ilay anjely de hoe hiteraka zazalahy ianao, de tsy mahazo mihinana, tsy mahazo misotro divay ianao, tsy mahazo zavatra fady zany, tsy azonao atao, tsy azonao hoanina. Ahoana ny atonga ny Samsona io tsika rehetra efa volavolain'Andriamanitra tany, efa ny ara-panahintsika, tontolo ny ara-panahintsika zany efa ao tsika amin'ny tontolo ara-panahy. Fa Andriamanitra manahaka Jesosy ni Andriamanitra, fa izy zany
tonga fanahy tao amin'ny Maria. Tahaka an'izay ihany koa tonga Samson anao mission. Anao mission ny antondiantsika ity. Mila fantatsika zay zavatra zay. Anao mission Samson, anao ny asany. Ianao Samson ataoko tonga any ambony tany, ampidirina ao anatin'ny kibony ohatra tsy haiko hoe iza le reniny de ao anao ny missionao ny asanao andeha hanafaka ny zanak'Israely izay baboiny Filistine. Alléluia. De arakarakitsika amizay omeny Jesosy atsika le mission le asa, arakarakitsika hoe avita n'io asa io tsika sa tsy avita. Mission Samson rehefa Samson tsy navita hatramin'ny fana satria tsika anao mission io devoly tsy faly, tsika anao ny asan'ny tompo devoly misakasakana. Hitatsika Dalila na latsaka azy. Amen. De tsy vitany hatramin'ny farany le asa nampanaovan'Andriamanitra azy. Amen. Samy manana ny asa hitondrany tompo atsika, mission natongavatsika. Mosesy efa mission hatramin'izay hoe ianao ataoko hanafaka ny zanak'Israely. Amen. Efa programan'Andriamanitra hatramin'izay tsika tsirairay avy zay nofidiny. Alléluia. Ny mission iza ty Mosesy hanafaka ny zanak'Israely tany Egypte. Nitohizany izy rehefa avy eo rehefa maty Mosesy. Tohizany Joshua ndray koa nandimby le asa. Amen. Tapitra koa ny Joshua iza koa nandimby anazy, tsy tadi Gideona zay iza koa iny ao mpitsara. Alléluia. Izany hoe hatramin'izay ka ho mandrak'izay hatramin'izao andro iainantsika zao. Amen. Itsika no fidiny Jesosy, itsika no mpianatrany. Ka eto amizay zany iverina amile texte hoe ity no mofo izay midina avy any an-danitra mba tsy ho faty izay mihinana azy. De Jesosy nidina avy any an-danitra velona. Fa ny olona jambany masony, jambany masom-panahy ny olona. Tao amin'ny Maria izy novolavolainy Maria tao, novolavolain'Andriamanitra tao azafady. Tao anatin'ny kibony Maria. De le fanahy masina namola vola azy. De oharina amintsika kehitriny ihany koa le fanahy masina atsika raha vao nandrainy Jesosy, le fanahy masina no mamola vola atsika, manamboatra atsika. De otsika tonga olom-baovao. Alléluia. De izay mihinana azy izy tsy ho faty. De rehefa atsika mihinana an Jesosy, mandray an Jesosy tsika ny mihinana, mandray mihinana an Jesosy tsika. Amen. De tsy ho faty tsika. Tsy ho faty ny fanahy tsika. Le fanahy ny tenen'i Jesosy eto. Fa le nofo mety maty ny nofo. Ty nofo ty mety maty izay anaovana azy. Alléluia. Akoatsika tsy ataotra ny ho faty amin'ity nofo tsika na tsy mihinan-kanina tsy mataotra ny ho faty tsika satria le fanahy tsika efa mifandray amin'ny Jesosy, de le fanahy tsika no velona. De toiza koa izao no mofo velona zay nidina avy tany an-danitra, raha misy mihinana ity mofo ty de ho velona mandrakizay izy. Izay. Raha tsika mihinana an Jesosy, mandray an Jesosy, tena miaina, tena hoe ataontsika fiainana Jesosy dia tsy ho faty tsika. Fa hanana ny fiainana mandrakizay, ho velona mandrakizay tsika satria raha maty tsika ty nofontsika ty maty, de ny fanahy tsika miona amin'ny Jesosy, ny fanahy tsika mifandray amin'ny Jesosy. Mandova ny lanitra tsika amin'izay fotoana. Zay mahatonga an Jesosy hoe aza maty amin'ny nofontsika io. Zay mahatonga azy hoe tsisy fifandraisan'ny nofo sy ny fanahy. Satria ty nofo ty ho faty enveloppe, fa ny fanahintsika no tena maha olona tsika. De le fanahintsika mila kolokolohintsika mifandray amin'ny Jesosy. Inona ny zavatra tsy tian'le fanahy de mila ialatsika. Zay zavatra tsy mety hoe amin'io fanahintsika de mila esorina tena hoe ialana satria hanimba ny fanahintsika. Alléluia. Satria mifanohitra ny nofo sy ny fanahy. Ny nofontsika ty te hinana foana, ty nofontsika ty te hatory foana, ty nofontsika ty te hanara-damôdy, ty nofontsika maro ny zavatra ilainy ty nofontsika ty. Kanefa zay zavatra zay izy ny ten'Andriamanitra mifanohitra amin'ny fanahy. De ahoana amin'izay ny ataonao manoloana an'izay? Mangataka amin'ny Jesosy ianao, inona nataoko Jesosy mba hialako amin'le zavatra ara-nofo, mba andehanako amin'ny ara-panahy. De tohizako amendiny dia ny nofoko ary ny mofo izay omeko dia ny nofoko ho fiainana izao tontolo izao. De ny nofony Jesosy no ho fiaina tsika. Nofony natolony teo amin'ny hazo fijaliana.
Ny nofony iny torotoroana. Jesosy tena tsisy endrika ane. Hitantsika le devoly ane ratsy saina. Ratsy saina. Mieritreritra izy zany hoe ho faty Jesosy de vitany aminy. Fa tsy fantany ny plan'Andriamanitra. Amen. Tenenako ianao amin'ny Jesosy hoe amin'ny hainao vatanao na ianao rery ao mitenena hoe ny devoly mety hitady plan hamono anao fa Jesosy manana plan tsara ho anao. Alléluia. Satria ny fihevitra izy Jesosy de fihevitra hitondra fiadanana fa tsy loza. Tsy hitondra loza mihitsy ny hevitrin'Andriamanitra amintsika fa hitondra fiadanana. Amen. Fa ilay Satana inona ny hevitrany? Hitondra lozany an'ny Satana. Alléluia. Ny rotorotona ny vatan'i Jesosy no kapohina ny lamosiny. Ny diakapoka amin'ny lamosiko izy anasitranao diakapoka 7:30. Mba eritrereto fotsiny hoe 7:30 ny kapohina an'i Jesosy. Eritrereto hoe ny rano tete tamin'izany. Eritrereto fotsiny hoe ny satroka tsilo nafatsika amin'ny lohanao iny fa mba eritrereto hoe loha ty asiana tsilo ohatra. De karavasina de nitondra ny azy fijaliana. Mafy ane zany. Mafy. Ary tsy zakatsika olombelona. Iny rano Jesosy eritrereto rano tete manomboka ny kapohana anazy avy tany atorova hatrany amin'ny Getsemane hatrany Kalvari nanomboana azy eo amin'ny hazo fijaliana. De tsy vitan'izay mbola ny fantsihina. Ny fantsihina ny tanany anankiroa. Ny fantsihina ny tongotrany. No le fonina ny eto amin'ny kibony tandrifen'iny volany voany. Amen. Misy firy mbola misy fotoana zany hoe izaratsika ihany koa ny rano Jesosy momba ny rano Jesosy satria maro ihany koa tsika tsy mahalala hoe ny halehibe ny rano Jesosy. Ny fiasan'ny rano Jesosy amin'ny fiainantsika. Amen. De 2:20 dia nifanditra ny Jiosy ka nanao hoe ataon'le io ahoana reny no fanome ny nofony ho antsika. Eo amizay le discussion tonga amizay le discussion. Tonga le hiady hevitra. Satria ny olona tsy nahalala, tsy nahafantatra le hevitry ny ara-panahy. Izay ihany koa ny olona ankehitriny zay mandeha fotsiny amizao. Mandeha ara-nofo be fotsiny mivavaka. De tsy mahalala izy le zavatra ara-panahy. De inona mahatonga le mifanohitra amizay hoe lasa manohitra an'le olona izy raha vao ianao tiako atongavana zany. Raha vao ianao mandeha ara-nofo be, mandeha ara-nofo. De ianao tsy mahalala de automatique ianao manohitra le zavatra ara-panahy. Normal ianao tonga de manohitra an'le olona mandeha araky ny fanahy. Satria tsy azonao le antony, tsy azonao le dikany. Amen. Ka rehefa tsy azonao le izy, tsy azonao hoe manontany an' Jesosy tsika. Amen. Manontany an' Jesosy tsika rehefa misy zavatra tsy azontsika. Tsy malaky tsika manome tsiny fa fomba tsika olombelona zany na izany hainao. Fomba tsika olombelona malaky manome tsiny. Malaky manome tsiny. Raha vao tsika tafalatsaka amizay de fa manota tsika. Fa voalohany indrindra tsika raha fa misy zavatra tsy azontsika mandohalika tsika manontany an' Jesosy. Amen. Satria misy ny hevitra ara-panahy tsy fantatsika. Misy ny olona révélen'i Jesosy le izy. Ampahalalan'i Jesosy an'le olona. Misy le zavatra ara-panahy Andriamanitra tompon'ny filaminana. Misy ny étape. Misy ny zokony ara-panahy, misy ny zandriny ara-panahy. Ary ny zokony ara-panahy tsy midika hoe betona. Raha mety zaza izy nefa efa zokony ara-panahy. Amin'ny ara-panahy tsy manahaka atsika. Tsy manahaka atsika amin'izao tontolo zao hoe mandeha par zokozokony. Non, tsy mitovy. Zay tsy tokony handraisantsika le zavatra raha vao tsika mandeha ara-nofo de miteny ratsy rasantsika manohitra ny fanahy masina. Rasantsika miteny ratsy ny fanahy masina. Satria misy zavatra tsy azontsika ao. Fa rehefa tsy azontsika le zavatra mivavaka tsika mandohalika. Amen.
Zao teo taloha mbola tsy haiko hoe tsy azo atao ny Noely, tsy azo atao tsy kristiana tsy mankalaza Noely. De henoko ihany le izy fa nandeha ihany nankalaza Noely, nametraka guirlande manao hazo Noely ao an-trano. Fa vao tamin'ny taon-dasa nankalaza sa tsy nankalaza, tsy tadidiko. Ohatrany mbola nankalaza tamin'ny taon-dasa, tsy tadidiko. Fa rehefa teo ao tena hoe Jesosy ampalalao ahy, tena marina ve? Fa tsy avy aminao marina Noely. Fa tena hoe nampalalany Jesosy, tena hoe tsisy gokotrony hoe andeha ankalaza Noely zany, tsisy gokotrony andeha hoe ankalaza fety zany. Amen. Ary tena hoe malahelo raha mahita ny ankonako mbola mankalaza an'izany, malahelo satria mbola misy zavatra tsy fantany, maro zavatra Jesosy. Retako hoe Jesosy misy zavatra tena hoe tsy azonao ny ara-panahy, fa arakaraky ny androsonao no ampalalany Jesosy ianao ny tena marina ny fiainana idiranao ny fiainana mandrakizay. Alleluia. Raha hitanao tena hitan'i Jesosy ianao mangetaheta, ampalalany ianao. Amen. Pahafantariny ianao. Jesosy tsy am'ireny zavatra le ina ty le staty sary masy Marie, sary Marie de sarin'i Jesosy kely de sarany staty, sarany manompo andriamanin-kafa ianao amin'iny. Amen. Mampiditra fanahy hafa ao anatin'ny tranonao. Noël ça veut dire non, tsia Elohim, fatao L ihany. Ny devoly miasa am'izao vaninandro farany zao, miasa. Raha tsika masom-panahintsika mila misokatra amin'ny masom-panahintsika raha tena tsika te hahita ny lanitra. Misy ny prison'olona mankalaza Noely, reny dadabe Noely ataony zareo eny manao fety ny olona tsy mahalala ny Jesosy de tena hitanao hoe tsy raha ianao mandeha any ivelany amin'izao fotoana zao de tena fantatra hoe tsy an Jesosy marina le fankalazana Noely. Amen. Ny olona rehetrarehetra hitanao hoe olona zao tontolo zao tsy manao guirlande, manao nefa tsy zavatra tsy iainany, tsy fantany akory. Andriamanitra masoandro. Amen. Zay mahatonga azy le maro le kitakita nataony zareo. Halleluia. Amen. Fa zany ambo vetivety ilay mpanompon'Andriamanitra nentiny Jesosy tany an-danitra, ny prison ny olona mankalaza Noely, ny prison ny olona manisy hazo Noely anaty trano. Tsy amin'io ao Jesosy, tsy fetiko zany io. Ny fety tokony ankalazanareo ny nanomboana teo amin'ny hazo fijaliana. Halleluia. Karaha ianao tsy mahalala le izy lasa lasa condamné miaraka ao ianao. Amen. Tokony fotoana hitadiavantsika ny Jesosy zao. Fotoana hitadiavantsika ny Jesosy. Hitadiavana Jesosy ianao misambranao mitady an Jesosy. Hiditra 2023 tsy fantatsika ny hitranga. De ny fanditra ny Jiosy ka nanao hoe ataon'le io ahoana reno fanome ny nofo no hoanitsika, satria izay le hoe tsy fantany le zavatra hoe ara-panahy zay lazain'i Jesosy de ny fanditra izy ireo. Fa hoy Jesosy taminy, lazaiko aminareo marina de marina tokoa, raha tsy mihinana ny nofony zanak'olona sy misotro ny rany ianareo de tsy manana fiainana ao aminareo. Efa eto ihany le rahan'i Jesosy de azavaintsika ao anatin'izay fa efa miteny eto izy zany. Hoy Jesosy taminy, lazaiko aminareo marina de marina tokoa, raha tsy mihinana ny nofony zanak'olona. De le azavaintsika tao le nofony Jesosy de le tenin'Andriamanitra. Raha tsy misakafo an'io tsika, misakafo, mamaky an'io, mandinika an'io. Mila mandinika tenin'Andriamanitra ry hava malala tsika. Fa raha tsy zay tsika, tsy hay. Raha zay tsika mandeha doara fotsiny amin'izao tena marina. De tsy maharesy le fahavalo tsika, tsy haresy mihitsy. Tsy haresy le ara-nofo tsika. Fa mila tsika akoatrin' le fiarahana mamaky baiboly mandinika miaraka. Akoatrin'izay mila mandinika an'io tsika mitokana. Mila mandinika baiboly tsika mitokana.
De rehefa vakintsika le baiboly de mangataka amin'ny fanahy mahafinaritra ne rehefa ianao rery mandinika an'io, tena mahafinaritra. Misy zavatra be de be omeny fanahy masina. Na vao mamaky fotsiny anao rehefa zady, rehefa hoe hitan'ny tomponao tena mifantoka, tena hitanao hoe révélation omeny fanahy masina. Halleluja. De mamaky ianao de hitanao mihitsy hoe milatsaka le fanahy masina manazava aminao le tenin'Andriamanitra. Amen. Manana fiainanao mandinika an'io baiboly io, rehefa ianao am'zay mandinika an'io baiboly io, azavain'ny fanahy masina aminao. Tontolo andro ino foana dininao, ino ma tianao tenenina am'zao Jesosy, ino ma tianao tenenina am'zao, de manazava le fanahy masina. De rehefa manazava izy, de rehefa misy problème, zay mahatsara an'zao, tena hitako hoe teo taloha zao mbola tsy haiko loatra misy zavatra, satria izay le fiarahantsika am'zao misy expérience foana lalovantsika. Tsy zany tonga lafatra zany. Fampandalovina anao izy mba ho fantatro hoe zao indray izy zanako nitondrako anao ty indray ato. De manaraka anao de tsapanao lavo feky anao, lavo ianao de miarina, de mandeha anao de lavo de miarina, de lavo ohatra ny 3 4 anao, ty zany ty zavatra ty zany ampitandremin Jesosy anahy, ty zany mila tandremako manomboka. Rehefa ilavo ny 3 4 anao dikan'izay manomboka am'zay fantatrinao hoe ty zany zao manomboka zao, ty zany tokony ataoko eto. Amen. Misy tena hoe mila asa personnel ataontsika ny fiarahana amin'ny Jesosy. Amen. Tsy hoe mandeha fotsiny am'zao. De rehefa eo am'zay zany aho andinika ny tenin'Andriamanitra, manomboka fantatro am'zao zany am'zao hoe rehefa misy zavatra ohatra attaque ny devoly ianao, de tsaroanao le tenin'Andriamanitra, apatsahivy fanahy masinanao le tenin'Andriamanitra ny vakinao, apatsahivony ianao. De rehefa tsaroanao le inona zany, ino tianao tenina am'zany Jesosy, de apatsahivony ianao de mba hikombattra ianao am'le ady etrehinao hoe izao le tenin'Andriamanitra. Ty zany mila ataoko, arahako zany ty satria izao miteneny tenin'Andriamanitra. Mila zao zany ataoko am'ty ady ty, am'ty tenin'Andriamanitra ty. Zay le fiainana kristiana, combat. Amen. Misy zavatra maro mila anatin'ny fisainanao. Olona miresaka, misy olona miresaka ny lohako, tsy eo ny lohako. Ohatra miresaka le olona miresaka, le fisainako any amin'ny tenin'Andriamanitra, ny lohako tsy raha ao. Amen. Vola be resaka be eo ihany fa tsy ao tsony fisainako, zavatra hafa raitra resaka. Tonga de any amin'ny fisainana tenin'Andriamanitra na fisainana inona indray ma Jesosy. Zay ny tokony ataontsika. Le resadresaka tsy tondra voka-tsoa. Amen. Toizako eto miteny izy hoe mana de mana tokoa, raha tsy mihina ny nofon'ny zanak'olona sy misotro ny rano ianareo dia tsy manana ny fiainana ao aminareo. Ny rano Jesosy. Halleluja. Zay le tenenako teo hoe tenin'Andriamanitra, ny rano Jesosy, ny tenin'Andriamanitra, ny rano Jesosy, ny vavaka, reo miaraka foana reo, tenin'Andriamanitra, rano Jesosy de ina le raha nitenenako teo. Tenin'Andriamanitra, ny rano Jesosy. Ya, reo zany miaraka de ny fanahy masina. Ny rano Jesosy de ny tenin'Andriamanitra de midina ny fanahy masina. Halleluja. Miaraka reo. Raha mamaky Apocalypse 7:10, vakio tsara io tenin'Andriamanitra io. Apocalypse 19:11 hatramin'ny farany afaka vakinao. Le hoe izy le tenin'Andriamanitra de misy rà, ny akanjony misy rà. Ny rano Jesosy tsy ataontsika mivavaka antsika ka ataontsika kilasa fay ihany le rano Jesosy tena important, ilaitsika, tena hoe hanadio atsika, hanasa atsika io rano Jesosy io rano Jesosy mila fiainana ao anatintsika. Amen. Satria tsika rehefa nandray an Jesosy, mila fantatsika ny rahantsika tsy rahantsika avy any amin'ny ray aman-drenitsika tsony. Zay mahatonga atsika rehefa manao combat tsika na manao combat tsika spirituel, mila tapahantsika ny lien raha rehetra tany amin'ny fianakaviantsika. Satria ny rahantsika manomboka eo tsika de ny rano Jesosy no miditra any anatintsika, zay le hoe manadio atsika. Ny rano Jesosy manomboka fiaina miditra ny ranao teo zany, satria le rahantsika io misy lien. Tany ohatra amin'ny fianakaviany, ohatra hoe amin'ny fianakaviany raiko zany ohatra. Fianakaviany raiko ohatra mpanao piskidy ohatra. De raha piskidy izy de iny raha iny lien maha-piskidy azy iny amin'ny taranaky ny faramandimby rehetrarehetra de manaraka iny lien iny.
de niteraka ohatra izy 12, niteraka ohatra izy 5, de ny zanany rehetrarehetra manaraka niny lien raha iny satria izy nanao fanekena ohatra hoe piskidy izy, dikan'izay nanao fifanekena amin'ny satana izy. De iny mireklame ny satana ao anatin'iny ny fianakaviana ny zanako ny zafiafiko rehetrarehetra de mandimby ahy. Mety misy resaka nataon'le arrière parentale zany ny fianakaviana tany aoriana, de iny amizay devoly ao tao anatiny rehefa maty izy, tsy mipetraka eo iny fa tsy maintsy mitady toerana izy hipetraha ndray mandeha amreto ankonany reto. Amen. Ary tsy maintsy idirany tsirairay ireo. Halleluja. Amen. Izay mahatonga ny Abrahama ny esorin'Andriamanitra tao amin'ny fianakaviany, satria ny fianakaviany olona manompo sampy. De mila miala tato ianao, mila ny esorin'Andriamanitra tao aloha izy nandeha any amin'ny toerana hafa. Amen. Halleluja. De hitantsika ny anarany Abrahama ny anarany miova Abrahama, na ny anarany misy dikany aby io anarantsika io. Amen. Raha ny anarantsika mila diovina amin'ny rahan'i Jesosy ihany koa ny anarantsika. Tsy haitsika hoe inona ny iza nitondra ny anarantsika, tsy haitsika hoe avy aiza ny anarantsika. Amen. Aleo zay ataoko hoe le fanarana Jesosy misy asa be dehibe, misy asa be dehibe mila atao. Tsika tsy ho zaza lava, sina kosy lava tsika, tsy ho zaza lava tsika hoe hitady mpanompon'Andriamanitra foana. Mpanompon'Andriamanitra koa miady ny ainy, ho avy ny antikristy, ho avy ny tsy haitry ny lalàna hipetraka eo, samy hamonjy ny vatany. Diany zao tsika mitady an Jesosy, diany misy fotoana. Halleluja. De iny raha iny manaraka de zay mahatonga antsika mila tapana ny lien raha rehetra avy miankonatsika, fa mila rano Jesosy vaovao miditra ao anatsika. Halleluja. Mila raha vaovao manadio atsika, manasa atsika. Mpanompon'Andriamanitra iny de teny mpanompon'Andriamanitra ray teny hoe nentin' Jesosy, nentin'ny anjely ho any an-danitra izy asehony zavatra any an-danitra de ny chaîne amin'ny tongotrany. De nahoana izy ny tongotra izy mbola misy chaîne. Io chaîne amin'ny tongotrinao izy le avy amin'ny fianakavianao. Maro izy amin'ny zanak'Andriamanitra, maro izy amin'ny kristianina, mbola ao anatin'ny lien moa zany sahalan'ny hoe fatotra. Satria chaîne fatotra ho izy avy amin'ny fianakaviana. Satria le fianakaviana ohatra nanompo sampy, de io zany mila délivrance sady mila mangataka ny rano Jesosy. Ny rano Jesosy izy angatahanareo ny rano Jesosy. Ny rano Jesosy hanafaka anareo amin'ny fatotra io, arakaraka ianao mahalala hoe inona ny ataonao, inona manontany an Jesosy anao, inona ny ataoko Jesosy. Mangataka amin'ny Jesosy zany ianao, inona ny principe, inona ny tokony ataonao, angatahana ny rano Jesosy. Halleluja. Fa io lien fianakaviana avy amin'ny famille io manaraka io, l'esprit avy amin'ny fianakaviana manaraka, satria le devoly mikondany hoe ny taranakanao talorian-tany nanao fanekena aminay tsy avelanay ianao. Halleluja. De miteny ten'Andriamanitra eto hoe tsy misotro ny rano ianareo, tsy mihinana ny nofony. Raha tsy mihinana ny nofony zanak'olona, tsy misotro ny rany ianareo. Mila misotro ny rano Jesosy io tsika. Hitantsika misy fotoana rehefa mifona de avy eo misotro ny rano Jesosy. Ilaitsika misotro an'io, iny tonga fiainana, iny le raha vaovao miditra any anatsika, any amin'ny vatantsika mikoriana. De miala le raha zay tsy avy amin'ny Jesosy, le raha le tany amin'ny fianakaviantsika, amin'ny raitsika renitsika. Tsika ne amin'izao ny raitsika renitsika Jesosy, izy amin'izao ny raitsika. Amen. Tsy soa ny fandraisantsika, tsy hoe tsy resaka raha-panahy teneniko, fa tsy resaka ranofo. Resaka ranofo raitsika renitsika io. Fa miara-panahy Jesosy ny raitsika. De ny lien ara-panahy any tsy fantatsika mila tapahatsika. Amen. Na ny anarana entitsika, na ny tsy haitsika ny zavatra nataony izy ireo tany de tapahatsika zay amin'ny alalan'ny vavaka ataotsika sy délivrance. Mpanompon'Andriamanitra anankiray ihany koa, satria manko tsika mila mihaino zay ny namako zay ny ana hoe
reny mpanompon'Andriamanitra entiny Jesosy an-danitra ampahitany lanitra, reny ny nany ataiko satria za te andovany lanitra. Inona ny azo atao, inona tsy azo atao. Amen. Dia reny témoignage fijoroam-olombelona reny mampahery anao ihany koa, reny no mamelombelo anao, mahatonga anao hitady an Jesosy koa. Alléluia. Dia le mpanompon'Andriamanitra, le vehivavin'Andriamanitra, izy vehivavy tamin'izay fotoana izay izy koa zany voafatotra izay zavatra ataony tsy le fatotra avy amin'ny fianakaviana, le resaka lien avy amin'ny fianakaviana, dia tena hitanao hoe tenao hoe sarotra be, sarotra fa io mila vavaka amin'itoy, mila délivrance, mila enao mazoto mivavaka amin'ny fahadianana. Izay no nafahan'i Jesosy atsika an'io. Amen. Fa io tena hoe sarotra natapaka an'io, ratsy Jesosy mihitsy manapaka azy arakaraka ny fiezahanao. Amen. Nitady an'izao satria ny fiainany tena hoe tsisy nanjara, miasa tsy tahaka miasa, tena hoe ino ma ty zay zavatra ataony tsisy manjara, fidiram-bola tsisy mipetraka sy ny sisa. Amen. Mino fa zaho sy anao ihany koa tandrify an'izany. Amen. Fa itsika nitady an Jesosy mba hanafahan Jesosy atsika, tsy fantatra hoe inona ny anao, zaho mahalala ny anahy, ianao mahalala ny anao, fa nitady an Jesosy izy, fifadikana, vavaka fifadikana, fa tsy antsoina inona ny ataoko Jesosy aho, fa eo amin'ny anao fa tsisy azo leo izy niraniry-jarasolon iray be. Eo Jesosy manokatra lalana, eo Jesosy miditra tsehatra. Amen. Fa raha mbo ianao mbola nofo be, ianao mbola mijiziry any, non, mbola tsy asa Jesosy, fa ianao lefa tsy hitanao tsony inona ny ataoko Jesosy, eo Jesosy miditra tsehatra. Alléluia. Ny délivrance dia avy amin'ny Jesosy eo. Important be ny rahan'i Jesosy, dia nimeny Jesosy azy hoe misotro ny rako, anao izy misotro ny rako mandritra ny fitreko, na mandritra ny 3 andro sa 7 andro nataony. Izy koa tsy dia niteny firy fa hoy izy ny rahan'i Jesosy izy nisotroko, na zaho izy mipetraka manao io dia efa misotro ny rahan'i Jesosy, mandeha misotro ny rahan'i Jesosy, na izay misotro ny rahan'i Jesosy. Fa nanao retraite izy tamin'izay, retraite ny teneny retraite nataony. Dia tao anatin'io izy efa nisotro ny rahan'i Jesosy en heure, matin, midi, soir, matin, midi, soir. Ataoko hoe sacrifice. Alléluia. Nidirantsika amin'ny lanitra dia prix à payer ry havana. Nidirana amin'ny lanitra. Ankoatra ny hitantsika hoe manao fagagana, manasitrana, reny. Zay no tonga Jesosy miteny Matthieu 7 hoe tsy izay rehetra manao mitotoko izy hiditra ny lanitra. Tsy midika hoe Jesosy nareo raha manasitra, nareo manao fagagana, nareo dia hoe hiditra ny lanitra. Non, tsy izay izy nidirana amin'ny lanitra. Satria maro hoe zay taminanao zay nan'izao, fa tsy izay mihitsy nidirantsika amin'ny lanitra, fa prix à payer. Sacrifice ny vatantsika tsy handeha amin'ny fahotana, satria ny fahotana tsy miditra ny lanitra. Amen. Reny zavatra hitantsika hoe fagagana, fanasitrana, izy reny don men Jesosy io tsy alainy, apetrany eo na misy efa tsy ao ny efa tsy ao Jesosy tsy ao anatinao, fa le don mbola mipetraka ao anatinao, nefa Jesosy efa tsy ao. Alléluia. Zay mahatonga antsika mila antsika mitady an Jesosy foana, fitadiavana an Jesosy isan'andro. Ao ny fiarahana mivavaka, ao ny anao manokana. Amen. Dia rehefa nisotro ny rahan'i Jesosy le ramatoa, dia avy eo izy tonga Jesosy nanafaka azy, dia nisy nahita ina le biby orsa sa ino taniny, orsa be. Dia zao taon'i Jesosy azy io izy nanao fifanekena tamin'io rainao. Zay ataoko hoe le lien avy amin'ny fianakaviantsika, raha ombiasa ny fianakaviantsika, na papa na mama na tany aoriana tany, iny manaraka. Dia ny fifanekena nataon'ny papanao izy nareo rehetrarehetra dia navarotry ny amin'ny Satana. Dia zay mahatonga fiainanareo tsy zaza, satria raha vao nareo misy zavatra atao dia réclamer-ny Satana, alainy, zany hoe ny étoile ny bonheur ny zanany rehetrarehetra zany ny anvalen'ilay orsa ve izy iny tsy tadidiko, sa boa tsy haiko hoe inona ny boa, ny anvalen'ilay biby zany. Dia nasehon Jesosy azy, fa noho ny anao nitady aho izy dia afahako ianao, ary teneno izy ny fianakavianao fa tsisy
afaka mahafaka anizanizy tsy afaka anafaka an'izy ireo afa-tsy zary ery ihany izy Jesosy. Jesosy no manafaka antsika. Alleluia. De nitapahan Jesosy nalainy, zany hoe Jesosy nanafaka anazy zany de tapaka an'le. De am'izay izy lasa mpanompon'Andriamanitra vanompo ny tompo. Alleluia. Ka io zany Jesosy, ny rano Jesosy tiako atongavana zany, misy hery lehibe manafaka antsika io rano Jesosy io. I rano Jesosy io de tokony ho fiainana ho sotrotsika isan'andro isan'andro. De ny manaraka hoe izay mihinana ny nofoko sy misotro ny rako no manana fiainana mandrakizay, zay efa nazavantsika teo, ary izao hanangana azy amin'ny andro farany. Alleluia. Jesosy hanangana antsika amin'ny andro farany. Jesosy no manangana antsika amin'ny andro farany. Raha antsika mandeha araka ny sitrapony sy araka ny teny misotro ny rano. Misotro ny rano de hoe manadio tsika, mangataka ny rano anadio antsika. Vakintsika le Apokalipsy 7:17 efa manana fotoana ianao vakio. I Jaona zay niteny hoe avy aiza ireo olona mitafy akanjo fotsy, fatantsika le Tenin'Andriamanitra. Ireo izy ilay olona no nanadio ny akanjony tamin'ny rano zanak'ondry. Izay mahatonga antsika rehefa antsika mifona aorian'ny fifonana, fibebahana, rano Jesosy anadio ny akanjontsika, anadio ny fitafiantsika, anadio ny anarantsika, anala ny anarantsika any amin'ny fiainantsika. Amen. Satria isan'andro tsika de manota, misy fahotana foana. De iny diovina amin'ny rano Jesosy, ny rano Jesosy atsoitsika. Alleluia. De io izy anangana azy amin'ny andro farany. Rehefa tsika ny ala amin'ity tany ity tonga Jesosy ka nanadio foana tamin'ny rano Jesosy, de iny manadio ny akanjontsika ho fotsy angatsakatsaka, ahafahantsika mihaona amin'ny Jesosy. Alleluia. Satria ny rano nanavotany antsika. Zava-dehibe le rano Jesosy. Ary io tsy efikasy ihany koa, tsy mandaitra io raha tsika mena amin'ny fahotana, tsy mandaitra ny rano Jesosy. Ohatra hoe anaty mijangajanga misotro toka mandainga de hoe ny rano Jesosy efinao tsy manan-kery. Fa ianao le mandeha mifamarinana, fatahorana Andriamanitra. Amen. De manan-kery le rano Jesosy. Misy hery ny rano Jesosy ry hava malala. Amen. De iny am'izay manadio atsika sady midina ny fanahy masina. Aoriany mangataka ny rano Jesosy ianao, antsoy ny fanahy masina. Midina ny fanahy masina, aorian'izay ianao aman'olo tena na aorian'ny Tenin'Andriamanitra. Alleluia. Misy navavaka ary principe arahinao. Fa tsy mandeha tsenjery lava ohatra anao tsenjery fotsiny. Na ny mpianatra ary nantany Jesosy ampianaro izay hivavaka. Deo ihany koa ny fiderana. Aorian'ny fangatana fanahy masina fiderana. Zay ny Tenin'Andriamanitra, aorian'izay ianao raha n'olo tena. Amen. Izay zany le hoe herin'ny rano Jesosy. Na io ary raha marary ianao, antsoinao ny rano Jesosy, antsoinao, sotroinao ny rano Jesosy, sotroinao ny rano Jesosy. Raha raisinao amin'ny finoana zay zavatra zay de tena sitrana ianao. Misy fotoana misy ny tongotro ohatra mangotsikotsika, misy tongotronao mivonto. Antsoinao ny rano Jesosy, aza matimaty an'le fanafody. Na fanafody misy zavatra tsy, na le fanafody ampiasain'ny devolina io fanafody io, misy zavatra ataon'ny devolina amin'ny fanafody io. Raha tena kristianina zanak'Andriamanitra, Jesosy manasitrana. Jesosy manasitrana. Amen. Marina fa misy ilaina dokotera. Misy ilaina dokotera, misy hoe Jesosy mihitsy manoko lalinao hoe mila mandeha dokotera. Ilaina tsy mantety, tsy ilaina ny dokotera. Fa aza de miankina loatra amin'le fanafody ianao. Fa Jesosy no manasitrana. Jesosy no manafaka. Jesosy ambony fanafody, ambony dokotera. Alleluia. Misy rehefa tafika ataon'ny Satana, misy any aretina tafika ataon'ny Satana reny. Amen. Ka raha vao fantatrao vao hanomboka le aretina, mitsangana ianao, toero, roao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Jesosy tandroany vasa tomboky ity nomboky mangotsikotsiky. Misy fotoana izy taloha tomboky ity, tongotro ankavia. Amen. Matetika izy io mangotsikotsika ohatrany tsy afaka andeha zany. Amen. Fa za zany mbola tsy mahalala ina mahatonga ny tongotro zay, fa teoriany zany fantatro izy flesy. Flesy alefan'ny sorcier na sataniste haiko. Tsika moa tsy mahalala fa zay hoe izay fantatro hoe za tsy nanino.
fa le tongotra ohatrany ohatra misy raha mipiky, ohatrany misy raha olona mitsindrona ohatra zay ny ataony. Amen. Fa rehefa fantatro zay raha zay, nitsanganako. Misy zavatra azonao hitsangana ivavahana, ianao mivavaka de Jesosy manasitrana. Alléluia. Tena hoe nivavako sotroko ny rahan'i Jesosy afaka. Tandroany koa izy no mitomboko nangotsikotsy kely izy io, nivavako amin'ny anaran'i Jesosy tsy ambinina. Sotroko ny rahan'i Jesosy afaka le izy. Izay manambara fa le Satana mihitsy mandefa le aretina. Misy zavatra tsindrono zareo na tongotranao mivoto automatique. Zany aby atakan'izy ireo. Alléluia. Fa angatao rahan'i Jesosy mahery, efficace ny rahan'i Jesosy. Misy tongotro ny vonto be angatako ny rahan'i Jesosy. Tena hitako, tena hoe torin'i Jesosy mihitsy hoe misy olona miavotenao. Na izay tokony zao ny fanahy fampisaviana io, mpamosavy io na izy antranony ihany dia misy zavatra ataona. Alléluia. Fa tsy ambinina amin'ny anaran'i Jesosy. De iny anefa toerinao amin'ny rahan'i Jesosy, ampiasanao ny rahan'i Jesosy. Amen. Izay mahazanan'i Jesosy atsika mampiasa ny rany, satria ny rany nomeny atsika atao miazo fijaliana. Raisitsika iny rany iny ary ampiaritsika amin'ny finoana de manan-kery. Alléluia. Jésus-Christ Tenin'Andriamanitra. Izay mihinana fa ny nofoko no tena fihinana ary ny rako no tena fisotro. Izay mihinana ny nofoko sy misotro ny rako no mitoetra ao amiko ary izaho kosa ao aminy. Izay mihinana ny nofoko, itsika mihinana ny tenin'Andriamanitra isanandro io, mamaky tenin'Andriamanitra ianao, mihaino tenin'Andriamanitra ianao. Ny mihinana manao ahoana? De mihinana tsika manahaka mihinana sakafo reny. De mila mihinana ny tenin'Andriamanitra ty koa tsika. Misy tsika hoe misy ndraiky hoe mihinana de feno vatantsika de mihinana de eo mihenontsika de mihinana de lasa ohatrany hitatsika rehefa mihinana tsika tsy tafahetsika rehefa voky loatra. Takan'izay koa ny ara-panahy rehefa voky loatra ianao de tsy mihetsika fa mihinana ihany. Mila mihetsika ianao rehefa mihinana an'le tenin'Andriamanitra. Mihetsika ampiarinao zany, zay le tiany Tompo ambara. Fa raha tsy zay ianao de tsy mihetsika anao fa eo. Hoy izy ny tenin'Andriamanitra hoe fadiana de ampiarinao zay zavatra zay. Ny tenin'Andriamanitra hoe mila mivavaka zany adin'izao isanandro de toe ampiarinao zavatra zay. Fa tsy hoe mihaino. Misy mihaino an'io tenin'Andriamanitra io ry havana, misy mihaino fa tsy mankatoa, tsy mihaina, tsy mihinana. Mila mihinana atsika an'le tenin'Andriamanitra. Alléluia. Izay vao mitoetra ao anatsika Jesosy. Amen. Tsaka azontsika le tenin'Andriamanitra hoe mihinana atsika de mampiatra an'le tenin'Andriamanitra. Zay le hoe mihinana. De ny rahan'i Jesosy koa tahaka an'izay. Izay mihinana nofoko sy misotro ny rako no manana fenomanantsika ary izaho ananangana azy amin'ny andro farany. Fa ny nofoko no tena fihinana ary ny rako no tena fisotro. Mihinana ino sady misotro ny rahan'i Jesosy. Alléluia. De rehefa anao amin'izay voky ny rahan'i Jesosy ianao, voky ny tenin'Andriamanitra ianao, lasa amin'izay anao pratika amin'izay. Alléluia. Fa ho hitanao ny vokany rehefa avy eo. Ho hitanao le vokany. Amen. De toizako izay mihinana ny nofoko sy misotro ny rako no mitoetra ary tahakany na ny rahan'ny ray velonahy ary izaho koa velona amin'ny ray de tahaka izany koa izay mihinana ahy no velona amiko. Amen. Tahaka ny rahan'Andriamanitra ny Jesosy. Jesosy ny rahan'Andriamanitra tetỳ ambony tany, ianao ny asany. De tahaka an'izay koa tsika anao ny asany io. Fa io tsy vita ny herintsika. Tsy vitako hoe za tenako ty andeha anao ny asan'ny Tompo de ny heriko no mandeha, tsia. Mila ny Jesosy tsika. Mila ny Jesosy ameno atsika, zay le hoe mihinana ny tenintsika, miaina amin'io teniny tsika, misotro ny rantsika de manao pratika de mitoetra ao anatsika Jesosy. Zay vao mitoetra ao anatsika Jesosy. Le mihinana manao pratika de le mankatoa ny tenin'Andriamanitra. Mitandrina ny tenin'Andriamanitra. Izay tsika vao afaka tsika hoe 100% matoky ao anatsika Jesosy. Ary amin'izay fotoana zay angatao izay rehetra tianareo. Teny an'izay izy ao amin'ny ao amin'ino koa izy miteny an'iny.
eo amizay anao mangataka satria efa ao anatinao Jesosy. Angatao amizay izy tianao de mamaly vavaka anao izy. Amen. Mamaly vavaka Jesosy. Fa indraindray tsika mivavaka tsy mahazo valim-bavaka satria nahoana? Satria tsika tsy miaina amin'ny teniny, tsy mitoetra ao anatintsika izy. Tsika te hahazo an'izao rehetrarehetra zao nefa izy nefa tsy ampidirintsika ao anatintsika. Nefa tsika tsy manaiky an Jesosy ao anatintsika. Fitohizako amin'ny tenin'Andriamanitra hoe de ho velona antsika raha ohatra ka mitoetra ao anatintsika izy. 9:20 ity ny mofo izay nidina avy tany an-danitra, tsy tahaka ny razana izay nihinana nefa maty ihany, fa izay mihinana ity mofo ity dia velona mandrakizay. Velona mandrakizay tsika mihinana azy. Amen. Velona tsika satria na maty ary ny mofotsika ny fanahintsika eo aminy. Tohizako hoe izany teny izany no nolazainy tao amin'ny sinagoga raha nampianatra tao Kapernaoma izy. Koa maro tamin'ny mpianany no nandre dia nanao hoe sarotra izany teny izany, iza no mahahaino izany. Hatramin'ny mpianatra ny teny hoe sarotra izany teny izany, sarotra izany, iza no mahahaino izany. Maro amintsika koa ohatra zany. Maro amintsika koa ohatra zany hoe manontany hoe ahoana no satria hidirana amin'ny lanitra tsy mora. Alleluia. Tery ny lalana. Amen. Tery ny lalana ary miverimberina foana le izy zany. Tery le lalana. De indraindray zany rehefa misy teny mavesatra maha-olombelona atsika tsy zakatsika le izy. Rehefa mafimafy le teny tsy zakatsika. Satria tsika tsy mahazaka maharary. Ohatra tsika fotsiny kapohina. Maharary. Mitovy amizay ihany ane izy. Kapohina ianao. Akitsy maharary ianao de miady amile olona mikapoka anao ianao. Tezitra anao ohatra papanao mikapoka anao zany ohatra. Kapohina. De tezitra mipapaka satria izy mikapoka anao. Fa tsy zay ny tiany tompo amintsika. Fa na maharary le teny ene maharary mikapoka le teny. Mikapoka mitsy io tenin'Andriamanitra indrindra rehefa fanahy masina tezitra. Hitanao hoe mikapoka mitsy izy tena maharary. De iny maharary iny tsy hoe tsika milefana iny rehefa avy eo tsika presque zay tsika olombelona manohitra an'le olona miteny atsika iny. Zay moa zavatra raha nofo ohatra mikapoka raiko ny teny mafy ana le papako de tezitra aminy de misy tsy miteny aminy un jour deux jours. Ny amin'ny Jesosy tsy zay. Tsy zay ny tadiavin'i Jesosy amintsika. Fa rehefa maharary le teny, sarotra le teny, inona ataontsika? Mandeha tsika manantona Jesosy, mahazo teny tsika maharary, mibebaka atsika. Mibebaka no ataontsika, mifona. Zay ny tokony ataontsika. Na miray aman-drenitsika zay ny tokony ataontsika, mifona fa diso zay dada, mifona fa diso no nataoko. Fa presque tsika raha ohatra zay tsika tezitra tonga de menimenina an'le papantsika na mamatsika. Tsika rehetrarehetra anatin'izay. De tahaka an'izay koa tsika rehefa maheno teny, Jesosy anie tsy hidina intsony ohatra ity Jesosy velona avy any hitory aminao. Zay anao vao ino? Inona teny Jesosy tamin'ny Tomasy? Sa izy iny hoe sambatra izay tsy nahita hoy izy fa mino. Tsy mahita tsika ankehitriny fa mino. Halleluia. Ka iandren'i Jesosy midina avy any an-danitra zany ianao vao ino le teny. Fa le olona mitory tsy inonao. Mitory fahamarinana. Fa izy anao marary, iny koa de mitsaratsara, iny koa de izao. Aiza koa zay rehetra, zay zavatra atao, tsy azo atao manao zao, tsy azo atao manao zao. Zay le teny Jesosy, zay teny mpianatra eto, zay le mpianatra ny menimenina, zay le mpianatra tsy nandray an'le teny. Zalany hoe naharary zany le sarotra le teny, ahoana ny indraisana an'izany, zay le ataontsika ankehitriny. Jesosy tsy hidina intsony velona avy any, fa le olona ny ampiasainy Jesosy. Ary fantatry Jesosy tao am-pony fa nimonmonina tamin'izany ny mpianana, ka de hoy izy taminy, mahatafotoina anareo va izany? Zay le izy. Tafotoina antsika rehefa tonga le teny. Marobe ny tafotoina. Satria zatra le fampianarana tsisy an'izany.
Jesosy ane mpamindra fo e. Jesosy ane fitiavana. Ry hava malala katsika tsy ho fitany devoly amin'le Jesosy fitiavana sy mpamindra. Jesosy mpamindra fo, marina mpamindra fo, Jesosy fitiavana. Marina zany tsy mandahany zany, marina. Fa fitiavana sy mamindra fo izy amintsika zay matahotra azy. Amintsika zay matahotra azy namaky aho salamy teo tamin'ny voalohany nisaotra ny tompo. Ny famindram-pony an'izay matahotra azy. Ry hava malala ny famindram-pony sy ny fitiavan-Jesosy amin'izay matahotra azy. An'izay mino azy. Zay voalaza antsika teo, manaiky an Jesosy tompo sy mpamonjy amin'ny fiainana. Ka mandeha mahitsy araka ny fanahy masina. Mandeha mahitsy tsy miaroaro amin'ny fahotana. Halleluja. Izay aloha hoe mamindra fo fitiavana. Ka rehefa antsika mahay miteny tafitohina. Satria nahoana antsika mitafitohina? Tafitohina antsika satria mbola te hanao zay tiantsika. Izay ny tena marina. Rehefa antsika le teny tonga amintsika ka maharary, dikan'izay antsika zany mbola tsy te hiova. Mbola tsy te hiova. Fa tohizo ihany fa samy mandray valinasana angentsika. Ho tsarovantsika ndray andro any tena marina le izy. Fa ny lanitra tsy blagy. Fanjakan'ny lanitra tsy blabla. Andriamanitra tsy vazivaziana tsy hoe zay tiantsika atao no atao. Jesosy ane mpamindra fo. Azonao atao manino ka tsy maninona zany io. Fa mifona ianao dia mamindra fo aminao izy. Mpamindra fo ny Andriamanitra dia raisitsika amin'izay mpamindra fo zay ihany izy fa tsy dinitsika le tena Andriamanitra. Inona marina ny tiany Jesosy, inona marina ny tsy tiany. Halleluja. Dia tsisy prix à payer zany hoy tsika fa hiditra ny lanitra fotsiny tsika fa mpamindra fo Jesosy. Mpamindra fo. Eny marina aloha fa misy hoe famindram-pony tompo, misy olona marary efa mibebaka fakaiky ho faty ka nahatsiaro mibebaka. Tena hoe mibebaka dia miditra ny lanitra izy. An Jesosy moa mahalala an'izay hoe hiditra izy na tsy hiditra amen. Fa tsika tsy mahalala an'izay, tsy fantatsika. Fa diany mbola velona aina tsika. Dia miezaka atsika hiala amin'ny ratsy amen. Satria ne Satana fetsy. Satana fetsy ohatra atsika ambenany tsara atsika amin'ny point faible. Ka amin'iny fotoana iny raha kapoka ohatra tonga fahafatesana tampoka na marary tampoka tsy avelana ianao na hisokatra vava hibebaka. Eo danger be. Halleluja. Izay foana zany mahatonga Jesosy mila mampitandrina atsika satria zanantsika tsy tianao any amin'ny tsisy olona tia andeha any amin'ny elo zany ravana tena mamay ane zany mangiry firy. Mangiry firy may. Halleluja. Ary fantatsy Jesosy tao am-pony fa aoka atsika tsy himenimenina fa rehefa tonga ny teny tompo dia mankatoa tsika. Ny fankatoavana ny zava-dehibe no tiany tompo ataontsika, ny fankatoavana. Rehefa atsika miaika ohatra Jesosy marary teninao zany, tsy zakako Jesosy teninao zany. Sarotra zany, inona ahoana indray Jesosy? Sa dia misy manao zay, ahoana indray ny ataoko Jesosy? Inona indray ny ataoko Jesosy amin'ity? Ty indray zany dingana manaraka Jesosy, ahoana koa hitondrako an'ity Jesosy? Dia hitan'ny Jesosy le fonao hoe mangetahitanao nefa tsy vitanao le izy. Dia manampy anao Jesosy amin'izay fotoana izay. Mitsotra ianao eo anatrehany, mitsotra ny marina eo anatrehany ianao. Halleluja. Fa tonga dia raisinao le tety, tonga dia menimenina. Inona le manohitra ny fanahy masina? Dia tohizako na hatramin'ny mpianatra, tafitohina hatramin'ny mpianatra. Marina fa tsy mora aloha le izy, tsy mora. Maika raha mahita ny zanak'olona miakatra ho any amin'izay nitoerany taloha ianareo. Amen. Hoy Jesosy tafitohina na ny mpianatra. Dia vao maika hoy Jesosy raha mahita anareo miakatra ho any amin'ny toerako taloha, anao ahoana ianareo? Amin'izay fotoana izay ho tafitohina. Hoe lasa Jesosy avelany izay. Maika tonga ny fimenomenomana. Ny fanahy no mahavelona, ny nofo tsy mahasoa inona na inona. Ny teny izay nolazaiko taminareo dia fanahy sy fiainana. Zay le izy. Zay le nazavatsika rehetrarehetra tao. Tsy mahasoa io nofo ry havana.
anao zay mihaino zao vidéo zao tsy mahasoa atsika. Ny fanahy no mahavelona, tena hitanao mahavelona anao mihitsy ny fanahy. Fa ny nofo manimba. Dia hoy Jesosy eto hoe, niteny amin'izay Jesosy eto hoe ny aiza ny tenenay zay mahasoa, ny fanahy no mahavelona, ny nofo tsy mahasoa na inona. Ny teny zany ezaka taminao dia fanahy sy fiainana. Fanahy sy fiainana ho antsika le teny mahavelona, teny mamy, teny mamelombelona. Mamelona ny fanahintsika le izy, fa le devoly mametraka le fanafitohina sy fahatezerana ao anatsika hahatonga antsika tsy handray ny teny. Alléluia. Izay ny plan Satana, mila fantatsika sy tadiavintsika azafady. Mila tadidintsika zany zay hoe raha vao tonga anao ampidira Satana le fanafitohinana, fahatezerana, ireo ampidirany amin'izay ianao tsy hankatony le tenin'Andriamanitra, amin'izay ianao tsy handray an'le tenin'Andriamanitra. Vakio no Mateo 7:20 ho fantatrao ny marina, ary ny marina nafaka anao tsy ho andevon'ny fahotana. Vakio Mateo 7:20 eo, ao le momba ny teny, dia le tenin'Andriamanitra afafy. Vakio eo, ao ny nandray azy amin'ny kafaliana, dia avy eo nefa rehefa tonga, inona tonga iny? Teneneo rehefa tonga ny fiahina amin'izao fiainana izao angamba iny. Dia avy eo koa nisy koa nafafy, dia rehefa tonga le aditsaina sy problème ohatr'izay, dia tsy maniry le teny. Tandremo fa le tenin'Andriamanitra toriana eo, le Satana mangalatra, le Satana ataony asiany tsilotsilo manodidina tonga anao tsy handray ny teny. Angatahan'i Jesosy ianao, mba omeny Jesosy fo vaovao, mba omeny Jesosy fo torotoro mora mandray ny teny. Fa raha tena zanany ianao, mora mandray anio. Tandremo le miavonavona teny. Tandremo. Na zaza ary mitory aminao le teny fahamarinana. Amen. Enoy aloha. Amen. Raha ianao tonga dia miavonavona, tsy fantatsika ny fihevitra an'Andriamanitra, fitondran'Andriamanitra. Maro isan-karazany fomba hitondran'Andriamanitra atsika io. Tsy voatery amin'ny lalana anankiray ihany. Tsy voatery amin'ny lalana anankiray. Alléluia. Fa miteny amin'ny fomba maro samihafa Jesosy. Amen. Kaoka antsika handray zany le teny, tsy ho mora tafitohina, tsy ho mora tezitra, satria maharary ny teny idirana amin'ny lanitra. Iny maharary iny hanamboaran'i Jesosy ahy soanao. Dia tohizako fa mandeha ny fotoana, fa misy ny sasany aminareo izay tsy mino. Izay le menimenina. Oka zany tsika na menimenina mifona mandray le teny. Fa le menimenina ka tsy mandray, tsy mino zay le ratsy. Fa fantatry Jesosy hatramin'ny voalohany izay tsy mino sy izay hamadika azy. Na ny mpianatra misy mamadika, na samy mpianatra ny tompo, misy ny tena mpianatra, misy ny sandosandoka. Na any amin'ny mpianatra any an-tsekoly, misy ny hoe tena hitanao mifantoka, misy diva juste présence du corps, vatany fotsiny eo fa ny fanahiny tsy ao. Ny fanahy ny zavatra hafa, ny zavatra kendreny. Tandremontsika tsy ho izay. Oka tsika tenao mpianatra ny Jesosy. Ary hoy izy, izany no lazaiko aminareo taminareo, fa tsy misy olona mahay manantona raha tsy nomeny ray azy izany. Amen. Tsisy mahay manantona an Jesosy. Tsisy mahay manantona an Jesosy. Halleluja. Raha tsy efa nokasiny. Raha tsy efa Jesosy nanova atsika. Amen. Tsisy afaka. Tsisy afaka manantona an Jesosy. Halleluja. Na dia hiezaka toy inona ianao,
raha tsy Jesosy matoy ianao efa nantsoin' Jesosy. Amen. Natany mafy Jesosy. Araha hatramin'ny farany teniny, araha hatramin'ny farany didiny. Jodasy anisan'ny natsoiny. Jodasy anisan'ny mpianatra voafidy. Fa izy nisafidy izay hiala, nisafidy izay tsy hankatoa. Aza hompiainy fotsiny ihany ianao ka tsy hankatoa ny teny. Alléluia. Tsisy olona mahay manantona izy raha tsy. Zay ny tena hazavaiko antsika tena voalohany, reo tsika rehetrarehetra en mission. Raha ianao nandray Jesosy Tompo sy mpamonjy ny fiainanao, dikan'izay manana tanjona Jesosy hanao ny asany ianao. Misy asa ampanaoviny Jesosy ianao. Izay le hoe efa Jesosy niantso anao hatrany an-kibon'ny renintsika tany efa nivolavolaina efa no amasinina. Amresaka ara-panahy. Amen. De tonga ny fotoanany de mandray azy tsika de manantona azy. Koa tsika tsy tahaka ny Jodasy. De toizako hatramin'izany dia maro tamin'ny mpianany no nihemotra ka tsy niara nandeha taminy intsony. Halleluja. Hitantsika amin'izay rehefa mavesatra ilay teny, eo le danger be, eo le dangereux be. Alléluia. Eo le tena hoe maro amintsika tsy mahazaka le fampianarana tsisy kilema. Maro amintsika tsy mahazaka le fahamarinana, le fahamasinana. Alléluia. Sarotra izany. Everitsika ve mora ny tondrany Jesosy ny azo fijaliana? Everitsika hoe mora ny jalian Jesosy ny kapohana anazy teo azo fijaliana? Ka tsika hoe mora fotsiny zany amintsika hoe andeha hiditra amin'izao fotsiny tsika sady miaina amin'ny fahotana. Tsia ry havana. Tsia. Mila miala amin'ny fahotana tsika vao mahita ny tavan'Andriamanitra. Tsy miaroaro amin'ny fahotana sy Andriamanitra de masina, Andriamanitra tsy miaro amin'ny fahotana. Ny hevitra mampisaraka antsika amin'Andriamanitra dia ny fahotana. Mazava daholo zany ten'Andriamanitra zany. Izay midika hoe tsy tia fahotana Andriamanitra. Tia ny mpanota Jesosy. Tia hovonjena ny olombelona rehetra. Fa ny fahotana samihafa. Mpanota zaho sy ianao. Fa ny fahotana tsy tian'Andriamanitra. Le fahotana le fijangajangana ny lainga fitaka, avinavina, fijejoana, tsy fitiavana fa rendretraretra reny le zavatra hidiverentsika madinidinika reny fahotana. Satria manko indraindray tsika mieritreritra le ngeza reny ihany fahotana. Fahotana ny fieritreretana maloto, fahotana ny fitsikerana, fahotana ny fosafosa, fahotana zany rehetra zany fijery. Jereo fotsiny ho abolana toko fahenina angamba izy manambara an'izay. Le hoe fijery tsy madio, le fijery le miavinavina, efa fahotana. Ejeretsika amin'izany, le fitsiriritana vehivavy efa fahotana. Mitsiritra fotsiny ao tiako ry vehivavy ry fahotana. De maro amin'izay tsy nandeha niala. Halleluja. Niala tamin'i Jesosy. Vitsy ane manaiky. Ny mpianatra nanaiky hatramin'ny farany. Ny anankiray niala Jodasy. Fa nisy anankiray nentin'izy ireo amin'ny asana apôstôly ambavaka nandimby an'i Jodasy. Iza anaran'ny mpianatra iny? Iza le faharoa ambin'ny folon'izy ireo iny nentin'izy ireo ambavaka fifadikana de iny nikeny Jesosy ho faharoa ambin'ny folon'izy ireo. De tsy nijanona teo ihany izy ireo fa nisy ihany koa nandray an Jesosy. Fa tsy ny kristiana rehetra akory. Tsy ny kristiana akory, tsy ny kristiana rehetra. Halleluja. Aoka ianao tena andeha amin'ny fahamasinana, raha ianao tena vonona andeha amin'ny fahamasinana, mpianatra ny Tompo ianao. Andeha amin'ny fahamarinana. Amen. Tsy hanahaka andray hoe nihemotra, tsy niaraka nandeha amin'ny Jesosy tony. De inona nataony sasany? Lasa amin'izay izy nitady mpampianatra hafa. Mpampianatra hafa izay miteny azy Jesosy mpamindra foana, Jesosy tsy maninona zany io. Tsy maninona zany io. Azonao atao io. Fa nandro farantsika zao. Prix à payer. Prix à payer ny dirana amin'ny lanitra. Amen. Fitadiavana an Jesosy andro manalina. Ireo mpanompon'Andriamanitra tsy matory andro manalina ireo zany. Miady ny fanandro. Marina mivavaka ny hafa izy. Mivavaka ny hafa izy. Fa ny anazy aloha voalohany indrindra. Anazy zany eto.
Ny anao ataoko voalohany indrindra aloha, zay vao ny hafa. Ianao ihany koa ny anao atao voalohany vao ny hafa. De tahaka ny nataonao amin'ny tenanao no ataovy amin'ny hafa ihany koa, satria izy ny Tenin'Andriamanitra tiavy namanao tahaka ny tenanao, dikan'izay tahaka ny amonjeny Jesosy zay tadiavako an Jesosy, ambarako amin'ny hafa koa zay zavatra hoe amonjeny Jesosy ny fanahy ny hafa. Alléluia. Tsy anaraka ny fampianarany tsony aho fa ohatry zao, tsy anaraka ny fampianarany tsony aho fa ohatry zao. Fampianarana ohatry zao. Mitady le fampianarana le tsy miteny fahotanao. Jesosy rehefa miteny, de tena le faly emenao mihitsy ny teneniny, hibebanao hiovanao. Alléluia. Amen. Tsy arahana fampianarana tsy mabebaka tsotra zao. Alléluia. Mba fantatsika inona le fibebahana. Inona le fibebahana? Fialana amin'ny ratsy rehetrarehetra. 7:20 de hoy Jesosy tamin'ny 12 lahy, ianareo koa va mba te hiala? Izany hoe nisy mpianatra ankoatry ny 12 lahy, nisy mpianatra tao ankoatrin'ireo. Amen. Fa ny ankamaroany niala, tsy nahazaka niala anao de waiza ny fananao rehefa anao miala. Waiza. Simona Petera namaly azy hoe Tompo, akany amin'iza moa izahay? Ianao no manana ny teny fiainana mandrakizay, ary izay mino ka mahalala fa ianao no ilay masin'Andriamanitra. Jesosy namaly azy hoe tsy izaho va no nifidy anareo 12 lahy, nefa ny anankiray aminareo aza dia devoly. Devoly mihitsy noharan'i Jesosy any Jodasy. Fa izy nilaza ny Jodasy zanaky Simona Iskariota fa izy io no ilay efa hamadika azy, nefa isany 12 lahy. Amen. Tao anatin'ny mpianatra zany nisy ihany koa namadika azy. Aleluia. Efa natenentsika teo de Jodasy. Mba tsy ho Jodasy zasy ianao, amadika an Jesosy, amadika ny Tenin'Andriamanitra, amadika ny fahamarinany ty Tenin'Andriamanitra ty. Tsy azontsika atao. Tsy azontsika novana ty na kely ara. Ny sasany mietrehitra hoe le teny eto novana, tsy le teny io tsy ho lanitsika antsenjery daholo io teny io. Hoe ty ny fanahy no mahavelona. Afaka miova io hoe ny fanahy no fiainana. Satria mahavelona fiainana egaly fiainana mahavelona. Afaka miova io. Afaka miova amin'ny fomba fiteny eto. Ka tsy io le tenen'i Jesosy, fa le manova le teny. Ovainao le teny fahamarinana, le zavatra tsy azo atao ataonao hoe azo atao. Lozany zany olona zany. Amen. Le mampianatra takotakonana le fahotana, lozany zany olona zany. Amen. Fa rehefa tsy marina de tsy marina, efa tsy azo atao de tsy azo atao. Rehefa zay ny voalaza de voasoratra. Amen. Ary io izy ny Tenin'Andriamanitra, rehefa tonga izy ny fanahy masina de izy ampahafantaranao marina rehetra. Zany hoe misy zavatra ihany koa ampahalalany antsika na de tsy ando amin'ity Tenin'Andriamanitra ty. Ampahalalany marina. Alléluia. Zao tsy voasoratra ohatra hoe fankalazana zany Noely zany, fa mazava ny Tenin'Andriamanitra kosa nefa ny ankalazain'ny kristianina de ny Paka. Raha mijery ianao ny mpianatra nankalaza ny Paka sy ny Pentecote. Fa tsisy Noely ato, tsisy Noely. Alléluia. Tsisy Noely ao. Ny fahaterahan'i Jesosy hoe le magy tonga nanatitra sy ny sisa. Aso aiza moa izy ny Matthieu. Iny de fahaterahan'ny fanahy. Tsaka mbotsika mahalala mafaka mamaky ny teny Baibolitsika. Le fanahy le anao teraka ndray ianao teraka ndray ianao olom-baovao amin'ny Jesosy ianao. Amen. Nandray an Jesosy ianao. Fahaterahan Jesosy iny. Fahaterahan Jesosy tao amin'ny Maria, le fanahy nitoetra tao amin'ny Maria de Jesosy teraka.
Amen. Tahaka an'izay koa ianao nandray an' Jesosy ianao de teraka tongolom-baovao de zay akalazao isan'andro de zay le mankalaza an' Jesosy teraka ianao. Amen. Et devoly fety avadika an'le tenin'Andriamanitra fa anjarantsika ny mandray. Amen. Lava le tenin'Andriamanitra miala tsiny indrindra fa rehefa fanahy masina indray izy miteny de sitrapony no tanteraka. Tsika fitaovana fotsiny ihany de ivavaka atsika ny tenin'Andriamanitra sady amarana fotoana fa amin'ny 12 amin'ny ray eo miditra manao combat spirituel. Halleluja. Vavaka atsika. Eny Tompo malalo misaotra anao indrindra tamin'ny teninao. Misaotra Tompo satria ianao tokoa ny tompon'ny fiainana. Ianao no mahavelona. Ianao Jesosy malalo no niteny aminay tandroany Jesosy. Mba tenao tsapanay tokoa Jesosy. Mba tenao tsapanay tokoa Jesosy fa mandalo izay amin'ity tany ity. Mba tenao tsapanay tokoa Jesosy fa ho avy tsy ho ela anao. Jesosy ao ka zay azaka le teny. Lay teny tsisy klema Jesosy. Lay teny marina, lay teny masina Jesosy. Mba tena andehanany araka ny sitraponao meo anay Jesosy. Lay teninao velona mba tena ho velona ato anatinay Jesosy. Meo anay le rano lay masina ikorina aty anatinay Jesosy. Ho sotroinay. Amelombelona anay. Aza vela ho tahaka ny mpianatra ao zay tahaka ny Jodasy Jesosy zay namadika anao. Fa tena Jesosy anaiky ny tenao, anaiky andeha araka ny sitraponao. Saotra amin'ny teninao Jesosy. Saotra Tata malalo. Lay tompon'ny fiainana ianao. Tompon'ny fiainana ianao Jesosy. Alléluia. Saotra amin'ny teninao. Alléluia. Amen. 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 De tsy amitahin'ny Tompo daholo tsika. De raha riva amin'ny ray maraina na amin'ny 12 arakaraka zany sy mampalalaka eo. Amen. No idirantsika amin'ny ady amin'ny fanahy ratsy satria ny devoly de ny ariva amin'ny 12 izy manomboka manafika izy ireo hatramin'ny 4 maraina na hatramin'ny 3 maraina. De amin'io fotoana io tsika na soit 12 heures na soit 1 heure na adiny ray eo zany mila tsika mandroka ny devoly, mandroka miany ile satria le zavatra ataontsika rapitso atakeny zareo miariva iny. Amen. Misy zavatra ataonao rapitso, misy programanao na misy zavatra hoe tokony tsara ho anao de angalarin'izy ireo anilen'izy ireo. Na ny zavatra mety hoe ataonao ary zavatra hoe mety misy programanao ivavaka de sakanan'izy ireo zany mialoha. Ka mba hanilenao zay zavatra zay zany foananao de mila roanao mandroka ianao sady mandrava ny asan'ny maizina rehetra. De amin'ny alina tsy mila be torimaso. Amen. De voninahitra ho an' Jesosy ririany ho azy hatramin'ny taolo indrindra ho mandrakizay. Amen. Amen. De tahin' Jesosy daholo.